ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika ry havako malala tratra ity zoma fahavalo ny volana aprily ity ny voalahatra ho mofinaina antsika anio dia ny bokin'ny apokalypsy toko voalohany andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Apokalypsy toko voalohany andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nahita aza dia lavy ny akoho ka tahaky ny maty teo anoloan'ny tongony. Fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra. Izaho no voalohany sy farany, dia ilay velona efa maty nefa indry velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainan-tsita. Koa soraty izay zavatra efa hitanao, izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy raha hatrizay, dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana fito izay hitanao teny an-tanako ankavanana, sy ny fanaovan-jiro volamena fito. Ny kintana fito dia ny anjelin'ny fiangonana fito, ary ny fanaovan-jiro fito dia ny fiangonana fito. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy faharoapolo tapany farany indrindra, ary ny fanaovan-jiro fito dia ny fiangonana fito, ary ny fanaovan-jiro fito dia ny fiangonana fito. Riavana fahitana no hitan'ny Jaona eto amin'ity Jaona apokalypsy toko voalohany ity. Fahitana izay nanosokafana ny lanitra, dikany apokalypsy moa dia hoe nesorina, fanesorana zavatra, fanesorana lamba manarona na misarona dia mampiariary zany. Dia naseho tamin'ny Jaona zany ny hoavy ny fanjakan'Andriamanitra. Ary dia amin'ity toko voalohany ity dia nahita an Jesosy izy. Andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary teo afovoan'ny fanaovan-jiro dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany tongony, sady ny fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany. Jesosy izay eo afovoan'ny fanaovan-jiro, ary aty amin'ny andininy faharoapolo dia Jesosy miazona ny kintana fito, izay manambara moa raha amin'ny efiteny, manambara reo mpino, reo kristianina, ary miazona eny an-tanany ankavia kosa ny fanaovan-jiro fito dia ny fiangonana zany. Lay fanaovan-jiro fito dia ny fiangonana. Ny apokalypsy zany dia manambara fa ny fiangonana rehavako malala dia hoarina amin'ny fanaovan-jiro volamena fito. Ny teny hoe fanaovan-jiro volamena fito dia efa fampiasa ny testamenta taloha. Tsara ny manamarika fa ireo fahitana, ireo sary isan-karazany eo amin'ny bokin'ny apokalypsy dia satria efa voalaza ny amin'ny testamenta taloha avokoa, na ny isa io, ny fito, 12, 20, efatra, reo isa sy taremarika eo amin'ny apokalypsy, reo sary isan-karazany eo amin'ny apokalypsy, reo fahitana isan-karazany, fanaovan-jiro rivotra, zava-mananainy, dia saika efa fahita ao amin'ny bokin'ny testamenta taloha avokoa. Fa aty amin'ny testamenta vaovao mantsy ohatran'ny vaovao be amintsika izy, satria tsy dia mitanisa loatran'izany ny testamenta vaovao, fa reo fahitan'ireo mpaminany, ny fahitan'i Ezekela, ny fahitan'i Zakaria, ny fahitan'i Isaia, dia tsy vaovao mihitsy ireo fahitana isan-karazany eo amin'ny bokin'ny apokalypsy. Noho izany raha tena te ahazo tsara ny hevitr'ireo fahitana ao amin'ny bokin'ny apokalypsy ireo ianao, dia mila mahay tsara ny testamenta taloha. Mila mahazo tsara, mazoto mamaky tsara ny testamenta taloha, dia ho azo ny bokin'ny apokalypsy. Ny fanalahidin'ny apokalypsy dia ny testamenta taloha. Dia eto amin'ity tenin'ny apokalypsy toko faharoapolo andininy farany ity manao hoe ary ny fanaovan-jiro fito dia ny fiangonana. Ny fiangonana ilay fanaovan-jiro volamena fito ny bokin'ny apokalypsy.
jesoa izay eo avovoany ilay fanaovanjiry fito ary nefa koa jesoa de miazona ray fanaovanjiro fito na ray fanaovanjiro volamena. Ny exodosy toko fa 5:20 andininy faraiky amby telopolo no misy ilay nahitana voalohany ilay teny hoe fanaovanjiro volamena fitorantsana nataon'ny hebreo hoe menora. Ntsony hoe menora dia ilay fanaovanjiro iny zay misy rantsana fito. Ny fahitany Ezekela toko fa Zakaria toko fa 7 toko fa 5 raha nahita fahitany Zakaria dia maneho fa lay zanak'Andriamanitra na Jesoa tandindony Jesoa ilay fanaovanjiro volamena fitorantsana na lay menora teneniny teny grika hoe heptaliknia zany hoe lay fanaovanjiro volamena fitorantsana. Ary eto amin'ity apokalipsy ity ny andininy farany toko fa 20 zato hoe dia mbola mampiasa ihany izy ny teny hoe heptaliknia lay fanaovanjiro volamena fitorantsana mihitsy zany io resahany io. Raha ohatra ka lay fanaovanjiro lay ataonao amin'ny teny hoe chandelier, raha ohatra ka lay anankiray tahony anankiray fotsiny izy fa tsy fitorantsana de liknos nampiasain'ny teny grika. Fa rehefa miteny izy hoe hiptaliknia de tena lay fanaovanjiro fitorantsana mihitsy lay menora zany lay any amin'ny bokyny Exodosy toko fa 5:20 andininy faraiky amby telopolo. Ny hevitro ireo mpivaofy ny ataontsika hoe ny teolojia ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao de manazava fa lay fanaovanjiro volamena finto araky nitatsika dia tandindony Jesoa io. Tandindony Jesoa milaza meloa momba ny Jesoa io. Lay hoe fanaovanjiro lay menaka zay mandrehitra na mampirehitra lay fanaovanjiro zay nazahoana ny teny hoe mesia. Ny mesia dia vonto menaka na nosorana menaka na nrarahana menaka. Noho zany de lay fanaovanjiro volamena fito de misy menaka ao anatiny misy masia ny mesia zany. Dia lay fanaovanjiro volamena fitorantsana amin'ny bokin'ny Exodosy toko 1:20 zay nasena nataon'ny Bezalila dia mahagaga mihitsy raha vako malala fa mbola tsy nisy nahavitan'iny teto ambonin'ny tany mandraky ty ny androany afa-tsy Bezalila ihany hoe nanefy volamena dia nahavita ataontsika hoe fantsona. Nefa ny firirivo taona alohantsika dia navita fantsona nokapohana tamin'ny tanàtanana na ny marto zany na tahaka zany ilay volamena de vita toy ny fantsona. Ary ny dikan'iny hoe nokapohana izy de manambara ilay zanak'Andriamanitra ho kapohana ho iaran'ny kapoka sy ny eso isan-karazany. Zay mahatonga an'iny hoe nokapohana lay fanaovanjiro volamena fito hoy ny fanaovan'ny Exodosy azy fa tsy hoe natsonika fotsiny. Dia ny fahatelo dia ilay maneho zany fa lay fanaovanjiro volamena fito ambaran'ny Exodosy dia mitaratra ny Jesoa na tandindony Jesoa dia ilay vonina migdala 2:20 vonina migdala 2:20 eo amin'ny menora io menora io fanaovanjiro fito de misy vonina migdala dia ny fanazavany reo mpandinika ny testamenta taloha sasany de manao hoe ny amigdala mantsy no zava-maniry izay ny amigdala no zava-maniry mitsimoka voalohany indrindra raha vao tapitra ny ririnina zany ka miditra ny lohataona de ny amigdala no mamoa voalohany indrindra. Dia ny amigdala no nataon'ny sary tamin'ilay fanaovanjiro volamena fito midika hoe voalohany misantatra ny fitsanganana amin'ny maty. Satria rehefa maty ny ririna de tsy zava-maniry tonga ny ririna de tsy zava-maniry mihitsy de raha vao miditra ny lohataona de ny amigdala na mamerina voalohany de iny amigdala na mamerina voalohany zay natao teo amin'ny sary natao teo amin'ilay menora na teo amin'ilay heptaliknia lay fanaovanjiro volamena fito de midika hoe sarin'lay Jesoa nitsangana tamin'ny maty. Lay fanaovanjiro volamena zany de milaza koa hoe Jesoa no lay matoa amin'ny maty, lay matoa mitsangana tamin'ny maty zay no filazan'ny Paoly azy. Ary ny fahazavana izay aseho an'lay fanaovanjiro volamena de vao mainka manazava maneho ny mahazanak'Andriamanitra any Jesoa. Tandindony Jesoa zany
ilay fanaovanjiry volamena fito any amin'ny boky ny exodosy toko fadimyroapolo andiny varaky ampitelopolo ary hitany Zakaria ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Zakaria toko faefatra ny toko fadimy dia hitany Jesosy hitany Zakaria ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ilay fanaovanjiry volamena fito izay maneho any Jesosy ary amin'ity apokalipsy ty de miverina indray ny fahitana fa io ndray fa hitan'ny jaona lay fanaovanjiry volamena fito saingy zao tsy lay Jesosy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ihany no natao hoe fanaovanjiry volamena fito tsy zay ihany fa kaikio lay ny fiangonana koa dia tahaka ny fanaovanjiry volamena fito tsy Jesosy ihany no noarina tamin'ny fanaovanjiry volamena fito fa ny fiangonana koa de noarina tamin'ny fanaovanjiry volamena fito ary raha ohatra ka ny fiangonana no lay fanaovanjiry volamena fito de inona ny dikany raha ohatra ka ny fiangonana indray ny fanaovanjiry volamena fito raha ao amin'ny bokin'ny Exodosy izy dia mazava ho azy lay Mesio itsika teo nasion'lay fanaovanjiry volamena fito lay Jesosy fa raha ohatra ka ny fiangonana indray no lay fanaovanjiry volamena fito de inona ny heviny raha ohatra ka any amin'ny raha Jesosy no noarina am'lay fanaovanjiry volamena fito dia lay menaka manambarany mahany Mesiazy lay kapoka nanany efena azy manambarany dia kapoka taminy ireo vonina migdalana seo teo aminy de manambarany fitsanganany amin'ny maty ny fahazavana eto de manambarany ny fahazavana zay mandresy ny aizina fa raha ohatra kosa ka ny fiangonana fanaovanjiry volamena fito de inona no heviny satria ny bokin'ny apokalipsy eto hoe ny fanaovanjiry volamena fito de ny fiangonana ilay epitaliknia zany de ny fiangonana le afaka malala omeny bokin'ny apokalipsy toerana mazava tsara ny fanaovanjiry volamena fito ny fiangonana ary nambarany tompo mihitsy na farany mihitsy jaona amin'ny andininy fa 7 soraty izay zavatra efa hitanao fa ny fanaovanjiry fito de ny fiangonana re avako malala fiangonana fanaovanjiry volamena fito farafakeliny de zao re avako malala farafakeliny de zao lay midikany hoe fanaovanjiry volamena raha mamaky tsara ny sohatra masina isika hatrany amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao de zao re avako malala ny fiangonana dia manana lay solika hitatsika tsara ny tantaran'lay zanak'Adala ny tantaran'lay Virginy dimy Adala sy Virginy dimy endry lay solika ary ny fanaovanjiry de misy solika ao anatiny ary io teny io zay miverimberina matetika dia ny fiangonana zany re avako malala fanaovanjiry volamena ary manana solika izy ao anatiny dia mamerina mamaky ny tantaran'ireo Virginy dimy Adala sy Virginy dimy endry tsika inona lay solika lay miambina lay fiambenana lay fahatokina lay fahavononana ilay finoana zay re avako malala fanaovanjiry volamena ny fiangonana misy solika fiangonana fanaovanjiry volamena fito ka manana solika zany hoe misy inona ao anatiny hita ao anatiny ao ny fahavononana hita ao anatiny ao lay toetsaina matotra hita ao anatiny ao le fiambenana hita ao anatiny ao ninona raha teo koa hita ao anatiny ao indrindraindrindra koa aza ny finoana ny solika raha avako malala mamelona ny fiangonana fa raha tena jerena avako malala de izao koa lay solika dia oarina amin'ny fanahy masina lay lahanjiro izay mifamatotra am'lay solika iny de oarina fanahy masina mahafinaritra be ny fanandrabany Paoly azy ao amin'ny Tesalonianina lay teneny manao hoe aza mamono ny fanahy lay teny nampiasain'ny Paoly manao hoe aza mamono ny fanahy teny grika sbenimi teny hoe sbenimi de zao aza mamono ny fanahy de toy ny manao hoe aza vonona lay lahanjiro zany hoe Paoly zany eto raha miteny manao hoe aza mamono ny fanahy ianareo ao amin'ny Tesalonianina dia toy ny mampitako ny fiangonana amin'ny ilay fanaovanjiro ka lay fanahy zany de zao oarina amin'iny lahanjiro iny lay fanahy ny fanahy zany de afaka malala ny solika faharoa mamelona ny fiangonana misy solika de fiangonana tarihiny fanahin'Andriamanitra raha miteny zany eto ny bokin'ny apokalipsy hoe ny fanaovanjiry fito
de ny fiangonana de ny fiangonana itoeran'ny fanahy masina ary rehefa mitoetra ao anatin'ny fanahy masina ny fiangonana de izao velona izy manjary mahazavy izy manjary mitondra hazavana izy raha toa ka mamaky any hevitry ireo ataotsika hoe rantsana enina na fito amin'ny ataotsika hoe hepitalikiny ahy isika zany hoe am'le fanaovanjiry volamena fito dia ny boky n'Isaia toko faraika ambiny folo andininy voalohany sy faharoa no manazava azy reo mpivaovy zany reo exégète misy exégète mpampianatra teolojia anankiray Roger Lieby nanazava ao anatin'ny boky any amin'ny takila fa raiky am'y fitopolo sy dimanjato any hoany le messie na le hoe temple zay moa le boky a soatan'ny Roger Lieby dia izy ny manazava ao anatin'io hoe io menorao izy io fanaovanjiro a volamena fitorantsana io izy de zao tsy kisendrasendra akory fa raha toa ka mamaky n'Isaia toko faraika ambiny folo andininy voalohany sy faharoa isika dia hoy izy manao hoe misy toetra enina zay ananan'lay messia ary aseho an'lay fanaovanjiry volamena fito de aseho koa zany ho toetra ny fiangonana raha miteny zany ny apokalipsy eto manao hoe ny fiangonana ny fanaovanjiry volamena fito rantsana de izao mitodika any amin'ny boky n'Isaia atsika Isaia toko faraika ambiny folo ka tokony ho toetra ny fiangonana izay hoentin'ny fanahy masina zay solika ao anatiny nalainjiro ao anatiny ireto toetra enina ireto ny afovoany zany a lay am'lay fanaovanjiro volamena iny de manambara ilay asan'ny fanahy masina manokana fa ireo toetra enina ireo satria tsy raha mijery lay sara nareo dia mandeha tsororoa lay rantsana ny ampovoany mahitsy zany dia andaniny sekilany misy rantsana telo amin'ilany de telo amin'ilany de mifandray a ny andaniny sekilany avy dia hoy ny filazany Isaia azy ny fanahin Jehova no mitoetra ao aminy dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fanahy ny fahazavan-tsaina zany ndray avako malala de tokony ho toetra ny fiangonana raha miteny zany ny boky ny apokalipsy hoe ny fiangonan'Andriamanitra zany nge ka hoarin'Andriamanitra am'lay epitalikiny azy zany hoe hoarina am'lay fanaovanjiry volamena de zao fiangonana manana fahendrena sy fahazavan-tsaina fanaovanjiry volamena ny fiangonana ry avako malala satria mahana ny fanahy masina izy de izao ao amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina fiangonana endry ny dikan'io endry de mahay mitondra tena tsara ny dikan'io endry de mahay mandanjalanja ary manana fahazavan-tsaina zany hoe mahay manavaka mahay mafantatra ny hoe ity tsy mety ty mety ity ratsy ty tsara tsy fiangonana mampifangaro ny tsara amin'ny ratsy mampifangaro ny maizina amin'ny mazava fa fiangonana manana fahazavan-tsaina ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny fiangonana ka mahatonga azy hoe fanaovanjiry volamena ry avako malala ka mitondra fahazavana ho an'izao tontolo zao satria manana an' Jesosy izy de izao izy mitondra fahazavan-tsaina mitondra fahendrena fa ny faharoa dia fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana sarobidy zany ry avako malala am'izao vanim-potoana ienantsika zao ilaina ny fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana aiza moa ny olona nitodotodo raha mitady ny fanahy ny fanoloran-tsaina aiza izy raha mitady ny todotodo raha mitady ny papahery azy ny fiangonana de fiangonana papahery fiangonana loharan'ny faherezana ny fampaherezana ny fijoroana zany dia mahatonga ny fiangonana no tondrony ny apokalipsy hoe fanaovanjiry volamena izy ary tsy fanaovanjiry volamena tokana rantsana liknos fa fanaovanjiry volamena fito rantsana ka manana zany toetra zany ny fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny fanahy ny fahazavan-tsaina fa ny fahatelo za am'lay saran'lay fanaovanjiro zany fahatelo moa zany lay mizarana koro atrany izy de ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana an' Jehova fiangonana manana ny fahalalana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra ry avako malala eto zany ny boky ny apokalipsy de manondro atsika fiangonana ho fanaovanjiry volamena ka manana ny fanahan'Andriamanitra atao anatintsika ao anatin'ny fiangonana mahatonga atsika tsy ho very maridalana
ka hatambolombolon'ny fampianarana diso eto am'ty zao tontolo zao ty fiangonana mahafantatra ny antondiany ety ambonin'ny tany fiangonana mahafantatra ny zavatra ampanaovina azy fiangonana tarihin'ny fanamasana ka ilain'ny fiarahamonina fiangonana mahafantatra izay tian'andriamanitra ho tanterahany amin'ny fijona vavolombelona mahana fahazavantsaina izy tsy izao tontolo zao no mitondra azy fa izy no mitondra fahazavana eto amin'izao tontolo zao fa ny faharoa avako malala am'lay toetrany hotsika hoe lay menaka de manambara lay ao anatin'lay fanaovanjiro volamena zay hoarina amin'ny fiangonana eto zany de manambara lay finoan'ny fiangonana manambara ny asan'ny fanany fiangonana fa mifaona avako malala de lay volamena hoarina amin'ny volamena eny an-tanany Jesoa eny an-tanana akavian'i Jesoa ny fiangonana Jesoa no miazona ny fiangonana zay ny dikan'lay hoe fanaovanjiro volamena fito volamena sarobidy ny fiangonan'Andriamanitra ary io ny efa nanafaran'ny Petera raha mamaky tsara mitoritenin'ny Paoly mitoritenin'ny Petera manao hoe tandreminareo tsara fa sarobidy ny fiangonan'Andriamanitra sarobidy ny tempolin'Andriamanitra sarobidy zany ny fiangonana novidiny Jesoa tamin'ny rano zany ka tonga volamena ry avako malala tokony fazantsika fa sarobidy ny fiangonana tsy tahaky ny fikambanany zao tontolo zao ny fiangonana fikambanany zao tontolo zao de azon'ny mpikambana ho amin'ny ravana ihany raha ohatra ka misy fikambanana tsotra ny hevon'ny fiarahamonina any toa hoe fikambanany mpivarotra eny Analakely sa fikambanany tsy fantatro ny mpanao baolina ve fikambanany mpiady aritany ve zay mety ho karazam-pikambanana maro aorontsika ety ambonin'ny tany de misy mandrakariva any amin'ny farany manao hoe azo ravana reny fikambanany reny ary rehefa tratrany 2 apatelony zao 4 apatelony zao 5 apaheniny zao azo ravana ny fananana de makare misy an'izay mandrakariva ny fikambanana fa ny fiangonana avako malala tsy zany ny fiangonana de zao tsy anympino fa any Jesoa no zany de zao tsy sarobidy ny fiangonana ka tsy misy mahazo mandrava ny fiangonan'Andriamanitra tsy azotsika atao ry avako malala mandrava ny fiangonan'Andriamanitra ny fiangonan'Andriamanitra de volamena eo an-tanan'i Jesoa sarobidy ry avako movy atsapanao fa sarobidy io fiangonana io tsy ny vatatrano ihany ry avako malala ny vatatrano nge endriky ivelany isehony hoe misy fiangonana eo fa lay fiainan'lay kristianina ao anatiny ao lay fiombonam-piainan'lay kristianina ao anatiny ao lay fifankatiavan'lay kristianina ao anatiny ao sarobidy volamena zany ry avako malala movy ho tsapanao fa ao anatin'io fiangonana io de manana ray tampo marina loatra aloha fa ny fiangonana olombelona ihany tena indray mety ho misy fahatsompanantenana ihany anatsika indraindray sofa indraindray hoe maninona nataon'izao ty ampiangonana aty any mba mitady fedanana nefa natao tsy mahita fedanana fa tootry ny mahita fakalana ndray atao mahita resaka mikasaotsaoka tsiaroa sy ny sisa mety horentsika eo anaty fiangonana ihany zany amaha olombelona ny fiangonana saingy zao misaotra an'Andriamanitra fa tsy zany ny mampihemitra ny mpino satria be de be ny mpino mandalo an'izany ao anaty fiangonana fa misaotra an'Andriamanitra fa tsy zany mihitsy ny mampihemitra ny mpino fa na misy azy zany de magaga tamana ao anaty fiangonana ihany tsy miala ao anaty fiangonana ihany ny mpino ary io mahatonga ny Petera mahatonga ny Jaona miteny manao hoe satria zay miala ozy izy dia Jaona moa zay matoa izy miala amitsika ozy de tsy isantsika hatramin'ny voalohany izy fa raha isantsika izy dia raha isantsika izy de zao tsy miala ao anatintsika mihitsy na inona lalovana rehefa koa malala ho tsika manao hoe ny fiangonana de volamena sarobidy eo anatrehan'i Jesoa enao isan'ny fiangonana isika isan'ny fiangonana fanaovanjiro volamena isika sarobidy eo anatrehan'i Jesoa fa ny fahatelo de zao tsy hoe fanaovanjiro fotsiny ihany fa eny an-tanan'i Jesoa Jesoa no miazona azy hitanao amin'io andininy io manao hoe ary efa hitanao teny an-tanako ankavanana sy ny fanaovanjiro volamena fito ry avako eo ampela-tanan'i Jesoa ny fiangonana tsy hoe sarobidy ihany fantatrao fa ny zavatra sarobidy de be mpitsiriritra be mpandrombaka be mpanao sito mahery fa lay fanaovanjiro volamena lay menora lay epitalikinia lay fanaovanjiro volamena de ny fiangonana eo ampela-tanan'i Jesoa izy Jesoa no mitondra azy Jesoa no mitantana azy
io efa nyteneny Isaia mpaminany nampiasan'izay teny zay ny Isaia manao hoe hoy ny tompo manao hoe tsisy mandrombaka izay eny ampelantanako. Ry havako malala, fiangonana fanaovanjiro volamena de fiangonana eo an-tanan'i Jesosy. Mahatoky zany tsika ry havako malala. Ndraindray raha mijery ny fiangonantsika de mieritreritra ho tompo ho aiza moa zahay am'izao fahasahiranana isan-karazany zao, miena ny adidy, mandalo zavatsarotra amin'ny fiangonana, nandalo rivo-doza, simba ny trano sekoly, simba ny fiangonana, misy ny fizahany-toetra tafiditra ao anatin'ny fiangonana, de mahatoky tsika ry havako malala. Fa fanaovanjiro volamena tsy maharombaka zay eo ampelantanan'i Jesosy akory izao tontolo zao. Fa manaraka ry havako malala, lay fanaovanjiro volamena fito de hoarina amin'ireo fiangonana fito zay sationany ny fiangonana rehetra maneran-tany. Ao amin'ny Apokalipsy, manomboka any amin'ny Efesosy, ry Smyrna, Pergamos sy ny namany rehetra. De ireo fiangonana fito ireo havako malala raha mijery an'ireo ianao de ny fiangonana ray na roa ihany ny tsy nisy kianina, isan'izany Smyrna. Fa saika ireo fiangonana fito ireo de hita miariary avokoa ny fahalemeny. Smyrna ihany no tsy de niresahan'ny tompo loatra ny fahalemeny. Fa na Sardisy io, na Tiatira io, na Filadelfia koa tsy de nisy loatra. Fa nisy ihany hoe mandainga indro ataoko iankohoko eo anoloanao sy ny sisa. Zany hoe ny tiana tenena de ity, reo fiangonan'ireo na dia nanana ny fahalemeny aza de mbola nitondron'ny tompo ihany hoe fanaovanjiro volamena. Le fiangonana mbola ety ambonin'ny tany, lay fiangonana ataontsika hoe any Laodikia, ilay fiangonana tsy mangatsika tsy mafana, mbola tondron'ny tompo ihany hoe fanaovanjiro volamena. Lay fiangonana tany Tiatira de mbola nitondron'ny tompo ihany hoe fanaovanjiro volamena. Lay fiangonana tany Efesosy, ilay miala tamin'ny fitiavana voalohany, de mbola tondron'ny tompo ihany hoe fanaovanjiro volamena. Ry havako malala, io fiangonana misy ianao io, mbola tondron'ny tompo hoe fanaovanjiro volamena. Aza mitady fiangonana hafa, hoe andeha hitady fiangonana aria fa ary zao ny fiangonana fanaovanjiro volamena. Tsia! Io fiangonana misy ianao io koa fanaovanjiro volamena eo ampelantanan'ny tompo io. Ray mantsy mieritreritra manao hoe ngamby itony tsy mba fiangonana tsony tony misy atony, fa ngamby tony asana fanaovanjiro varahana ve sanatrisa fanaovanjiro vy mihitsy, fa atao teny efa tsy milamina tsony atao anaty tony fiangonana misy anay tony, fa atao ohatran'ny mifanaratsy ny olona, tsy fantatro zay fiainanao anatiny ao, atao ohatran'ny fampitsara, manao resaka isan-karazany, ngamba tsy fanaovanjiro volamena. Tsy ry havako malala. Tsy ny ran'olombelona nanadio ny fiangonana fa ny rano Kristy. Satria ny rano Kristy maimaim-poana nanadiovana ny fiangonana, de izao fanaovanjiro volamena ho natrehan'Andriamanitra izy. Na inona mety olana ao anatin'ny fiangonana de fanaovanjiro volamena izy hoy ny Apokalipsy. Le havako malala, azakivy aza raha toka mety mahita fanaovanjiro volamena misy olana tsindraindray ianao, fa tsy zany mihitsy akory no tsy mahany tompon'ny fiangonana. Any tompon'ny fiangonana satria ny ranony no fitianany azy. De izao na inona mety ho fahalemem-piangonanao de sarobidy amin'ny tompo io, ary fanaovanjiro volamena eo ampelantanany io. Eto fampanganana avako malala mampaherenao ary. Isika no fiangonan'Andriamanitra. Isika no mirafitra ao anatin'ny tenan'ny Kristy. Isika tsirairay avy le tokoa no tondron'ny tompo ho fanaovanjiro volamena any anivony izao tontolo izao. Zay mahatonga an' Jesosy nitoro-teny ao amin'ny Matio manao hoe ianareo angeny fahazavana izao tontolo izao hoe. Ny fiangonana io, fa ny fiangonana de izaho sy anao. Isika no itoeran'ny fanahan'Andriamanitra. Isika no anafaran'ny Paoly koa manao hoe tandremo tsara aza mamono ny fanahy masina, ao anatintsika ny fanahy masin'Andriamanitra. Isika raha teo koa no manana ny fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy ny fahendrena, fanahy ny fampahirezana, manana an'izany isika. Tokony ho andraikitritsika koa zany ry havako malala. Andraikitry le fiangonana mahafiangonana azy, fa andraikitry ny tsirairay izay mirafitra ho fiangonana koa ny fananana ny fanahy ny fahendrena, ny fahalalana, ny fampahirezana, tokony ho hita ao amintsika zany. Ary adonao ry havako malala fa enao koa de sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra.
azakivy ry havako mandalo fizantoetra ianao, azakivy ry havako raha mandalo zava-manahirana ianao, mandalo tsy fahasalamana, mandalo rofinaretina, mandalo tebiteby. Volamena eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ianao de tsy afa-tsy akory fa fanaovanjiry volamena eo anatrehan'Andriamanitra. Mety miteny angamba ianao hoe za mbola tsy tanteraka, za ohatr'izao ihany randray, mba miezaka ihany afa toatra ny tsy toatra mora tezitra ihany, toatra n'izao ihany fiainako. Tsy ry havako malala. Sarobidy eo an-tanan'i Jesosy ianao. Eo an-tanan'i Jesosy fiainanao io. Izy miazona anao fanaovanjiry volamena eo ampela-tanana ianao. Mahasaro-piaro azy, tsisy mandrombaka azy eo ampela-tanana. De matoky fa fanaovanjiry volamena. Tsy ny fiangonana misy ianao ihany ny fanaovanjiry volamena, tsy Jesosy ihany ny fanaovanjiry volamena, fa ianao koa fanaovanjiry volamena. De zao matoky fa sarobidy eo mason'Andriamanitra ianao. Miazona anao izy, tsy anary ianao izy, tsy afoy ianao izy, fa izao meteza kosa irehitra hitondra fahazavana, meteza kosa hamiratra amin'ny fahazavana amin'ny alalan'ny fanahy masina zay efa noraisinao sy nomenanao tamin'ny alalan'ny batisa, nomenanao tamin'ny fanasan'ny tompo, nomenanao tamin'ny alalan'ny finoanao fa velona Jesosy zay namonjy ianao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa sarobidy eo masonao tokoa zahay. Hoarinao amin'ny fanaovanjiro volamena. Miavaka, madio, ary eo ampela-tananao. Saro-piaro aminay ianao. Tao aminao hitondra fahazavana zahay. Tao aminao hamiratra eto amin'izao tontolo zao zahay. Tompo, misaotra fa azona iantoka fa eo ampela-tananao ny fiainanay. Ary tsisy marombaka azy eo ampela-tananao. De tehirizay tompo, ho fanaovanjiro mendrika anao hatrany. Terizy tsy hiova na ny fanoloran-tenanay, tsy hiova na ny finoanay, ary tsy ho lany ny solika fitaiza aty anatinay. De ny finoanay, ny fitiavanay ianao, ary aza vela mono ny fanahinao masina ty anatinay zahay, fa ampiasa ny fanomezam-pahasoavana zay nomenao anay. De tahio ny tokantrano tsiraray avy Jesosy, tahio ny fiangonana tsiraray avy zay misy anay, tahio ny fitandremana eto ambotantely, tahio ny kristianina tsiraray miparika amin'ny toerana maro samihafa, tahio ny fiangonana maneran-tany, mba hitoetra ho mahatoky hatrany ho fanaovanjiry volamena eo ampela-tananao. De mitoera ty anatinay tompo. Amin'ny anarana Jesosy. Amen.